Nisolo Vaika dia ampeniny antanirintsoa reto avy no anomeana tantara ery zora kotoarvelo dina Nikola Rarsoa zoloniaina rakotoarvelo fanantenana andriambololo malala tsantara kotoarvelo dia na randrianjafiny aina ny anjarakotony rainy voary asina ary marika andria maifatina. Ahoana izany no atao amin'ireto zanak'anabavinao reto e? Ary naiza moa zareo e, tsisy afa-tsika neny fianakaviany e. O rangahy mba ampisaina, fiainana efa sarotra ity mbola hitaiza zanak'olona ihany e. Tadavo ny rainy. Aiza n'le raha matotiano ahitako an'izy irainy ihany e, sady kalmy ianao fa zany mandamina ny zavatra rehetra e. Dia mitady avy ianao hevitra fa za tsy mila an'ireo mijanona ato izany a. Ny asako betsaka, tsy taiza mihitsy akory no ataoko anton-draharaha ato. Manjaka mba efa 15 taona fa tia rojo voatelo taona ity manahirana io. Ao fa tsy maintsy mahita vahaolana ny amin'izany tsika e. Waray, tolozan'le kely tia mipetraka fotsiny. Vita ny zavatra nampanaoviko. Efa kely sisa ny tofa mbola makaina kely fotsiny a. Fa ny sakafo miditra ny vavany tonga mahalala makaina. Aza atao mihitsy izay hitaroako anao a. Inona indray zao e? Io zanak'anabavinao kamila io kinona indray? Mampivoto fo vao maraina. Andao lahy miaraka amiko e. Fa ho aiza? Mikarama letsy a. Misy namako manao trano izay ihany. Dia fandresako izy hoe miasa manœuvrany lahy. Mety mihitsy izany. Amin'izay mba mampidi-bola fa tsy kamo be tenda fotsiny ato. Za ve dia hay an'izany e? Ngary le tia misy zavatra hay fotsiny izany a. Fa mitetika ianao velom-potsiny ato nga zato izy. Dia ahoany rotsy? Isa zany nitaiza azy ato? Nga io le tia zazakely vao mandady a. Ary ianao ty dia mahita lazaina foana. Dia zao a, ny karama omena anay sao dia mitetitetika ianao fetsifetsy ihany. Aza matahotra ianao e, efa vita resaka amin'ny rafaly zany. Ary andao le tia fa maika. Tsy andro ny sitrapony lahy eto mihitsy a. Tia zany le hoe tsy manampidiny. Raha mba teo mantsineny a, mba aiza re ianao ry dady e. Raha mba fantatrao mantsy fa mijaly ane reto zanakao e. Tompo a, jereo zao fahoriana mianadahy zao. Aza mamelana irery re a. Lasany iny. Baibay le tsy fa manelingelina ny fedanako fotsiny a. Ary iny ty mampitendrery. Ary mbola nakaizy le manjaka ny mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Sa lavitra be le toerana esany? Tena lavitra tokoa ka. Any Sainte-Marie. Nalefako manompo olona any fa manelingelina antsika fotsiny e. Marina hoe mety be. Dia nanaiky nisaraka amin'ny tizandrina izy. Nataoko apitaka raha matotia. Za ve teny anao hoe ahondrako le dala. Dia ahoana indray zany ny amin'io zaza ray io ka. Za kosa aloha mialatsiny aminao fa tsy afaka nitaiza an'io ato a. Tsy manam-potoana amin'izany a. Tsy taitra ianao e. Efa misy olona akazy io. Mivadeba be tsy niteraka izay. Tsara loatra. Ary saivo mba mametraka kely na dia izany aza. Mametraka be mihitsiko. Fa hono tokoa e. Mba aiza marina zany ny rain'ireo to tsy hitapopoka mihitsy. Indray a, aleo hijanona ho tsy ambarateloko ihany e. Vadinao angerangaty e. Dia raha vady dia maninona ka. Ary ndeha ny sakafo karakaraina raha vady a. Tompo, fa ho aiza zany? Fa etan'ireto olona reto aiza ary a? Tena fitahany dahatoa koa za marina.
Izay aho vao very faty aty ary ny anabavy keliko mba ahoana. Vonjeo izay mianadaja Jesosy. Vonjeo fa mbola zaza ka tsy afa-manoatra izay ataon'ny olona anay. Tsy mba misy ray aman-dreny afaka miaro akory. Ianao irery ihany no fiarovana mafy anay. Jereo manokana izandry keliko iny Jesosy tia zaza. Mino fa tsy hamela azo irery ianao. Za ty tsy fantatra hoe ho aiza na ho aiza. Efa ho firy andro izay no nandehananay. Reto olona reto koa mba anontaniako tsy misy mamaly anahy na dia ray akory aza. Zay zany tsisy arakaraka. Aza matahotra ianao fa tsisy arakaraka izany io e. Okey, efa milamina zavatra rehetra fa ndao zany andera matoa. Lasa ihany reny. Sotranao ihany loha e. Manahoana reo? Ahoana retsy a? Fa izy reny dia hoentiny aizy rotsiny. Tsisy dirandry zany e. Tena tsy azoko mihitsy ka. Manjaka tsy hita popoka mandraky tia ny androany. Nareo nefa tao tsy rotra ny tady azy akory. Rotsy indray omenareo andreny olona tsy fantatra izeny. Fa inona mihitsy ilay tianareo atongavany? Tsy misy dirandry izany. Fianarandry atao tsara raha endrindry. Mampalahelo mihitsy ny anaovanareo an'izy menadaka. Sa zany ve rehefa kaboty? Tsy mahay mangina mihitsy moa ivavandry io. Nitenena farany eo ihany re raha tsy voafetako ny farandry e. Aleo mangina fa kely. Iverina rehefa tsisy farany angano zavatra atao io. Rehefa ela nandehanana dia tonga ihany izay. Aty amin'izany Sainte Marie izany no misy anay. Mbola tsy eto an-tampon-tanàna angamba. Toerana voadidina ala miketroka. Tena hoe tsy ahita mitsinjo. Dia anao inona ty a? Tena tsy azoko mihitsy ka. Mifangaro ato anatiko daholo ny oriory sy ny tahotra. Nefa moa izany manana an'ilay Jesosy mahavonjy ahy. Mahay zavatra rehetra ka inona ny atahorako e. Matoky azy satria inoko fa eo anilako mandrakariva izy. Tsy mahafoy ary tsy mandao ahy. Azo kitokina sy anteherana amin'ny fotoana rehetra. Manahoana ianao? Manahoana? Fampiasa ato izany ianao? Zanako madama ka. Oay, tena azafady fa tsy fantatro. Ianao izany ilay mpiasa vaovao avy any Antananarivo? Ie. Tandremo a. Masika be neny. Mila miasa tsara ianao. Dia manaraka tsara izay lazainy koa. Eny tompoko. Fa tena mitokana koa aloha aty aminareo ka. Tsy matahotra ve nareo mipetraka amin'ny tokamonina aty anaty ala aty? Efa zatra izay. Efa tia foana ny fiainanay hatramin'izay. Dia ianao izany tsy mianatra? Mianatra aina taloha fa noho ny namaky teny sy nanorotra dia najanona eny. Fa maninona? Nefa nareo mpanan-karena be fa tsy hoe mahantra ka atahotra tsy vita mpianatra anareo ny ray aman-dreninao. Fa ianao koa ve polisy e? Tô be fanontaniana be izany. Mahagaga koa ny resahako aminao eto nefa tsy mba fombako mihitsy za miresaka amin'ny mpiasa izany. Amin'io mpiasa vaovao. Aleo andefa sao dia bedin'ny neny eto raha hita miresaka aminao eto. Azafady re a. Avy aty ndry? Ahoana tompoko? Fa inandray moa izany iresahandry amin'ny mpanompo vaovao izany? Sanga niresaka taminy. So everindry fa pokarany tsy natazana nareo niresaka teo? Ka mba mifankafantatra fotsiny izay roneny a? Fa maninona moa no hoe mifankafantatra? Nanomboka oviana indray izany? Sa tara aminy koa? Neny koa izany. Aizako ary ny aizako an'izany. Za zay dia miteny a. Petsapetsam-bavy eo dia miteny tsy anontaniana eo. Aza matahotra re ianao a. Ataovy moa anaovako Andry e.
Efa roa volana izay no natongavako taty, dia tena hoe mpanompo tokoa moa izany nandefasana aty, tsy mba mandraika rano. Tsy afaka no aiza koa fa namba te hitsoaka aza tsy mahita lalana ivoahana ato anaty ala ato. Reto olona reto koa ohatra ny olona hafahafa. Misy zavatra hafahafa izany hainoko amin'ny alina. Feo tsy fantatra hoe feo an'olona sa feo am-biby. Tsy mampandry saina ahy. Ohatra ny olona manompo sampy izany no fijeriko azy. Na ny trano zareo aza trano hafahafa. Ny trano any ambony tsy azo alesy hidirana ankoatran'izy mianaka. Ny mpiasa rehetra ato angamba dia mitovy amiko daholo. Toa hoe olona nalaina ankerana izany daholo no fijeriko azy. Tsy mba misy fifaliana fa ny sasany mirotsatra-maso lava, ny sasany lasam-borona sy malahelo. Misy antony aho matoa eto ny tompo aty. Amiko tsy zavatra kisendrasendra izany. Miandra hitondra fahazavana sy fanafahana ato ny tompo. Izarany mba mamangy ato izany. Toa efa ela tsisy namangy izany hatramin'ny gadrako taty. Ahoana ranaina? Ka ahoana hono ny ngidin'ny fonjy e? Anao inona tela? Lasa mandeha any? Raha fantatro fa ilana manga dia tsy nandany ny fotoanako tato mihitsy aho. Kalma levaly ah. Aiza ny zanako? Zanak'elahy? Nga zaly tia natao hitahirana zanak'lahy. Dia miteny azy ry aja. Aza mba ny zanako kely no ianarana kitikitihana. Efa nisarahan'lahy tamin'ny vadiko aho. Dia mbola sarahan'lahy amin'ny zanako koa. Iza moa malala raha elahy ihany no namono ny vadiko. Ty vavy. So iampy eto indray ny sazy vao tonga saina. Ny marina letsy tsy mba maty aho. Mbola nody an'lahy zao fampahorian'ny lahy izao. Misy farany zavatra rehetra. Zay analana n'ity sazy be mpamon'olona ity everina lesy ah. Veloma lahy. Andriamanitra tsy andry lahy lesy andrasoko ihany ah. Endraso eo e. Efa ho taona maro izay nipetrahako taty. Teo afaka saingy tsy afa-manoatra. Impiry aho no nikasa andositra fa tsy tafavoaka foana. Miodikodina any dia gaga avy eo fa tafaverina eto ihany. Tsy haiko mihitsy izay antony. Any izay ilay anabavy keliko. Efa lehibe izy izay ihany. Mba manahoana re izay e? Tsy fidonantsika mianadahy no tafasaraka ohatr'izao fa mino aho fa ny ray andro antsika raha sitrapon'ny tompo mbola tafiona ihany. Inona indray ty mampidorororo? Azafady madama. Efa tenenina foana. Impiry moa amin'ny teny aminao hoe aza miandro baikona. Rehefa hita lava mibozaka dia tonga dia kapaina. Eny tompoko. Fa madama ô? Inona? Aleo a madama mba hody hijeran-jandroko a. Inona? Tsy maninona fa miverina eto ihany a. Adala? Zany ane dia tsisy na anirinify azy ny akoho. Tsy ho tafavoaka eto izany intsony ianao. Raha tsy hoe mifatinao anga? Fatiko? Fa fatiko ahoana? Olon'inona re ty e? Olon-dratsy ve? Tompoandriamanitra mandoalika eto anatrehanao a. Mitalao ny fanafahanao sy ny famonjenao a. Mamindravo amiko tompo. Fa inona ty atao? Nosy. Mandoalika mivavaka kiza a. Efa manaonao foana mihitsy a. Tavy anetratra ny eny amin'izany fa dia tapaka mihitsy ny tendanao e. Tsy azoko. Fa maninona? Zay fotsiny e. Tsy natao takatra sy fantatra daholo ny zavatra rehetra e. Nosy a. Mila ny Jesosy nge fiainantsika e. Aza mafiloro manjaka. Mba miteny fotsiny aloha izany mba tsy hananako tsiny a. Efa afaka izay ny didiko. Mbola tsy tsapandrimarina ny amamin'izany fiainana miaraka amin'ny tompo izany. Tsy haiko izany ry manjaka. Ao fa toroko andriny tena lalana tsara e. Ilay tena atao hoe fiainana. Fiainana? Ie. Ao amin'i Jesosy ihany no tena misy ny fiainana e. Osoka ny ankoatr'izay.
Fa maninona moa no mitomany? Teo afaka manjaka. Tsy azoko. Inonge fa tantaraiko ny fiainako e. Zany ka tsy zanak'Iramatio akory. Fa zanak'iza? Ohatran'lahy ihany e. Zanak'olona nangalarina. Mbola kely aho dia efa tato. Tsy fantatro sady tsy tadidiko izay ray aman-dreniko saingy mba navahany sam'izay ankizy aho tato dia nitezay sy niraisina ohatran'ny zanany. Ay ve? Ka maninona raha andaontsika iray iny e? Hitady izay lalana ivoahana ato dia andeha hitsoaka. Sarotra be ve zany ry manjaka? Za matahotra ko. Hivavaka tsika fa moa misy zava-mahagaga tsy hain'i Jehovah va? Raha mangetaheta no tonga kristianina indray dia vonona hitarika andrio amin'izany. Eny letsy a, mangetaheta. Zany mahita lalana ivoahana ato fa zany hoe le tahotra fotsiny. Ay kosako, sikinikiny ery a, miaraka amintsika ny tompo. Za papa mila vola misimisy androany a. Soma mahafinaritra dia mba hiodikodina kely araka amin'ny namako e. Tsy isy olana izany e. Fa na zany aza manao alina be rehefa moto fa mitaitaina be papa e. Makazy vola ampy sy sahazandriany amin'ny banky. Ino ny karta? Merci papa. Ortefia, sao dia efa diso tafahoatra loatra ny fampiatanao any izazy io e. Marina e. Nen'le raha matotiako. Nga tsika manana afa-tsiny aminao ka. Sady tia hanonitra ny tsy vitako tamin'le sombinay tsika very koa e. Sara aza misy androtsy mba nisolo azy. Azoko anie zany e. Fa na dia izany aza, mamosavy azy indray ny tsika raha diso mampanara-po be azy ohatr'izao e. Jerety izy raha tsy laza amin'ny voana maditra. Zany fianarana izany moa dia tsisy mandeha amin'izay lohan'ny ntsony. Sara matoty tsy maintsy manao izay tiako sy mahafinaritra ny zanako a. Izay ny fifaliako. Eny ariko, tandre morso aneniny zato izy rehefa tojo-patsa iray tsy ombivava. Fa manozina ve ianao zany e? Tsy manozina fa milaza ny marina fotsiny e. Mahamarina ny zanakao any akady anie izao ataonao izao e. Manginy eo e. Fa io ramatoa ve mpanompo sampy e? Samy mihitsy io. Ny atahorako amintsika nge ataony sorona ato tsika e. Efa be dia be mihitsy mipiasa tsy hita-popoka fa nataony sorona daholo. Zany ve? Ary raha izany aloha afainganina ny fialana ato. Tena zany mihitsy. Nosy a! Ornosy a! Way, atsona. Ahoana tompoko? Miaraka amiko ndry raha alina fa miomana. Waiza? Nanomboka oviana indray ty ndry be fanontaniany ty. Eny ary? Misaotra ny tompo fa vakely sisa to vita ny sazoko aty. Eo amin'ny heritaona sisa ny rafarany ela. Tsy maintsy ho fantatro ny marina momba izao e. Dia zaka ny zahy tsy nataoko akory aho lahy. Dia hoe mivadika ano no novonokio. Dia ajahaja iny izany milaza fa manana porofony izy ty hoe za mihitsy ny namono ny anabaviny. Ho avy aly tia, tsy hoe lavaza matahotra. Taiza zao ndre io alina tsy nody. Misy ataoko raha angama toa tsy mody a. Vehivavy kely io ndry. Aza manimba vatana rotsy a. Ahoanareo inona izany e? Nareo tsy mba ohatran'ny papa mihitsy.
ka tsy amsavy anao mihitsy a zay mahasoa anao no katsahako. Eshi, aza be sermona be ka makaleo be. Rotsy, miresaka aminao nge zay. Mba aiza ary izay no misy azy day ohatry ny nahatsiary tampoka ny zareo izany a. Okaloha fa tsy tia miala amin'ny tomobily tirena mampampantondra ny rotsy, tadidiko tsara ary misy tovovavy miaraka aminy. Mba alaivo kely rotsy le entana aviditsika ao amin'ny malina ao a. Alaivo ka be a. Io indray indrindra tsy azo irahana. Rotsy hony, tena rotsy ty. Ao zany zareo no mipetraka. So fahitako efa zava-dehibe aloha izay. Fa inona ary izany zavatra mikatsakatsaka ny ivelany izany? Ohatran'ny hoe olona izany no fahinoko azy. Tena efa manomboka matahotra ato mihitsy aka. Tsy maintsy mitady fomba haingana hitsoahana ato. Ohatran'ny matahotra mandinika ny resaky nosomaliana hoe efa betsaka mampiasa nanjavina tato fa nataony madamasorona. Andriamanitro, ohatran'ny manantona ny farafarako anery zareo izany e. Tena olony izany. Arovy a tompo, io fa manokatra ny farafarako. Vonjeo! Fa izy nareo? Ataonareo inona? Vonjeo! Nisarona ny tarehako. Avelao fa ataonareo inona no fatotrareo e? Fanao inona ty indray tsika neny a? Tsy va tokony ho fantatry indrindra izany e? Anao sorona matoa makaty. Izandreo zao nataonareo sorona ty? Iny efa entindry zalahy iny e. Andray, tena vako ny foko. Mila tsy ho vitako tsony ny menikikika sy ny antsy vonjy aty. Mariny, olona tsy manatsiny no vonoina. Vao mahavita manao sorona matsony izy dia mitombo ny heriny sy ny arenany. Adapoetsy dia sorona mba manarona ny tavany e. Manjaka? Tena manjaka. Tsy kosa e. Tsy avelako vonoina atao sorona izany manjaka. Tonga soa letsy a. Avelanareo e. Mangina ny vava dia kalmo fotsiny so reraka mialoha eo. Mbola hoela ny lalao. Efa hitombo indray ny heriko izao. Dia mihevitra ve ianao fa fiarano amin'ny devoly dia asambatra anao? Aza manaiky ho voafitako ny fahasambarana sandoka nefa vidino fa na ianao ho namany any amin'ny elo. Mangina aho. Tapeno ny vavany fa be menomenona tsy. Alefaso ny fombafomba e. Inona reno ataoko hoe ndraso fahitako nefitra. Sokafako le varavarana misy ary le biby bedipony zareo atsy dia avoakako. Aizany tsy tsoka eo reo. Amin'izay aho manararoatra mamonjy amin'ny manjaka. Iza moa le mpitana ny lakile iny? Ay, rabe. Ndraso fahatonkeny. Ahoana rabe a? Aiza hono le lakile fa ilainy neny? Mbola sahirana izy dia ndrany a. Mora fana. Tsy niteny tsy nivolana fa tonga dia nanome. Ndraso ary. Sahi. Gati izy. Aleo adanadana ny varavarana dia hitsoaka lavitra fa sao dia fiteran'ny rambony eo.
sady io mihinan'olona zay olona avy atao sorony eo tonga dia sakafony. Mandehana mivoaka amin'izay. Rehefa tapitra nandritra daholo izy menaka. Fa izy ny namokany io. Aza manatona. Eto ara tongotra. Io nefa nandositra. Soa fa tsara mety ambony vato ity. Ary aleo hitina inga namonjy manjaka fa sao dia manjaka indray nataony indraimbavy io. Fa bibinina re ty marina raha tsy ho laniny ty eto Ahoinga ny lavana dia ndao hitsoka hiala eto tsika. Nosy misaotra ny tompony amin'ny famonjenao. Misaotra kia. Zay, ary ndao amin'izay. Ataoko mahita lekala nosy ny androany. Zana baratra. Hono izy nakalaka ilay tany amin'ny rahabe tany namoaka an'ilay biby. Ilay rahabe iny koa amin'izany dia vendrana dia namome. Izao ty tafatsoaka daholo ny olona rehetrarehetra. Samy nanavy tena. Na za koa raha tsy maintsy nitsoaka tato amin'ity aly ity fa tena mandehandeha daholo ilay biby. So izany indray ny ataony sakafo ato. Tsy maintsy mifindra monina Inona moa izany fa tsy maintsy miverina mipetraka any Antananarivo indray. Misaotra ny tompo fa tafavoaka ny ara ihany tsika. Lavitra ihany tena hoe raha tsisy Andry tena tsy tafavoaka tao. Dia ahoana izany ny atao? Mila miakatra ny Antananarivo tsika. Kalme lahy misy vola afaka ataontsika sy lafire tsara ty amiko aty. Dia tena misaotra kia. So fa teo Andry rak'Andriamanitra namonjy Andriamanitra re no isaorana. Anjarany landra izao manampy mba ahitako ny fianakaviako. Eny kia, aza manandry fa vonina hanampy Andry. Misaotra n'Andriamanitra lehibe efa mivoaka mifonja ihany. Hafa ihany rangany aty ivelany ety. Za kosa moa zao firy taona njonako tao ponja tao tamin'ny eloka tsy nataoko akory. Za aza mihevitra mihitsy hoe ho faty eo angamby za. Mba tafavoaka tao ihany. Dia inona moa zany zao ty ataoko hitady anjanako aloha. Izay nataoko voalohany dia hiaka amin'ny fananako izay nilibany hafa fotsiny. Sady fa gadrailina tamin'ny eloka tsy nataoko akory ve dia mbola ilibany lahy ihany koa ny fananako. Tapitra ilay zay aza mifanjakazakany lafa fa tonga ndraso aleoko ny izao dia izao ihany. Ohatra ny hitako ery ny paozany lahy sy ny atairan'ny lahy mahita amin'ny fitsoroako anolohany lahy eo. Mihevitra mantsy lahy fa ho tapitra any am-ponja ny androko mba ahafahana manjakazaka ny fananako. Ho avy ary le ty Endre zany alala ny fitiavanao ry tompo firy taona ty aoriana tafaverina eto Antananarivo ihany tsara loatra kiny tompo tena miaika tsy takatra ny saina ny fitondrana ny fiainantsika. Eno alitsy dia ho iza izany zao tsika? Ho any amin'ny dada tosiny entoaka hijery ny zandroko Mbola tadidiny langa zao ny lalana makany? Mbola tadidiko tsara ka ary misy anareo sao dia mbola tsy arondre. Tena tsy tsaroako tsony letsy nandray mandreniko aza avy eo tsaroako tsony. Mbola kely nalain'ireo tsy matao atody ireo akeriny. Kifa aperantsika amin'ny tompo efa namonjy sy naneho zava-mahagaga tamintsika izy ary minofa mbola hanao mihoatra.
Marina letsy izany a. Mahafinaritra ery miaraka amin'lahy, mampisy fanantenana. Miaraka amin'ny tompo akia, fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenantsika. Tonga eto Antananarivo ihany aty. Dia andeha ho aiza re izany? Hanofa hotely mbola tsy aiza hijanonana aty. So la hanofa ny hotely io ny vola. Hitako rangany efitra. Andeha ho any amin'ny haja. Mino fa tsy hanosika izy. Na dia ny afirany rahany ianao ihany aza. Nga koa raha tsy sahy izy ohatr'izao ny fiainany. Aleo mihitsy izay ny atao e. Fa ilay vadiny izao mety hanahirana. Tsy ahoako rangahy izany a. Izy koa ve dia tsy hay resaka amin'ny vadiny. Aizany ety e. Madame Nyaly. Salama ve? Fanao inona ty zany ianao? Niarahaba raha moa ty tsy valinao akoriko. Nga tsy mahazo mandroso e. Vizana? Azafady, mandroso e. Fa izy zao e. Namako rea. Manahoana ianao madama? Manahoana? Izy ny vadiko. Namako mpiara-miasa amiko re izy a. Zay mihitsy. Sika mba hiangavanareo ny vady re za mba hivahiny kely ato aminareo aloha. Misy olana kely zay mantsy a. Vahoana? Aizy manjaka? Ka zay indrindra. Tafatsoka izy e. Tantara lava be. Ndraso fa ho tantaraiko anareo. Ay zany ianao no nitazona ny manjaka. Ie, mpiara-miasa zaso ny vadinao. Izy no nahatonga fiainantsika ohatr'izao raha matoa. Aza vao tsara aminy aloha e. Ngamo tsy hoe fa nanandray aman-drenin'izy dadaolo izao. Izy ary izany olona ato trano ato izany. Ohatra mba tiako hoe izany resaka izany a. Ndraso hoe. Laza ho azy marina rehetra fa mendrika ny alalan'izany izy e. Marina inony? Zany namono ndreny manjaka mba atao sorona ampitombo ny arenanay e. Dia ampitombo fananantsika koa. Maninona? Ahoana? Anabavinao fe dia sanao namono azy? Ka zay ny takin'ny masiny e. Nga afaka manoatra. Andray rety lozanao. Dia ny vadiny no nataonao solo vaika ny eloka vitanao. Zara raha nisy azoko. Fa iza koa ty rangabe volombava be miditra tsy madondony ty. Ahoana ny ianao izay? Iza ny tadiavinao? Hatray, fa olona dala ve iny e? Tsy niteny tsy nivolana izy fa natosiny a dia niditra izy. Izy io? Naina? Izy indrindra. Fanga. Ie, mihevitra nga laha fa tana mandrakizay ny fonja. Ndrasy endrisaka ihany aloha. Tonga ary le tia. Tonga akany anjarako izay tsy nisasarany lahy akory. Aiza ny zanako? Impiry aho moa no miteny lahy fa tsisy zanaka elahy zany aty. Aty amin'ny lahy ty ny zanako a. Aza atao izay atezitra sy anaparako natizerako amin'ny lahy. Efa tsara hofana tany am-ponja nge zao lehilahy zao e. Ka sa vao eraky ny trano ary raha mahita an'izany ato lahy. Raha azoko tsara zany a, dia ty rangaty ny rain'izy ta. Ty zany le vadin'le raha matona ataonay sorony iny. Ary mivoaka amin'ny fonja zany. Mitonilo ianao e. Dia lasa koa lahy mandeha any e. Rehefa marary sana ality dia mitenena. Tranoko ato. Courant lahy ato a. Soelany tokony andeha. Tsisy trano lazantsony ato e. Kaiza ny taratasy fa manamarina fa ny laty. Tsy miteny lahy. Lasa madame landy anaovy rano mafana aloha androko a. Ohatray, fa sanga vadinao sa ampiasanao? Lasa, sa te horoako ato zato izy. Dia atorena amoron-dalana. Ndeana re e. Tantara be koa.
aleoko ihany ranga manofa hotely fa tsy sao dia raisy potsiny tokoa. Iza moa? Manahoana kifaniry tsy tadidindringa za? Ohatrany tadidiko nefa ohatrany tsy tadidiko. Manjaka kia. Wayo, tena manjaka marina, fa taiza foana ilay e. Antanio dadanareo e. Misaotra ny tompo aloha fa namindra mifoka tafaverina eto ihany na dia efa saika novonoiny sasany sy nariany tanteraka azy e. Tsy azoko. Mbola ho azondre foana izany e. Afaka mandroso ve aloha? Mandroso e. Amin'ny efitra fandraisam-bahinao daholo zareo. Andao akia. Lazao azy misy anjanako a. Tena aleo ary izy mivady andeha. Tsy miala eo izany ianao fa ianao mihitsy ny tanany manjaka. Tsisy fataoko izany madama fa hiraka ny ahy. Ay any aminao ny zanako. Fa zanakao izy. Manjaka? Neny, fa maninona ato ianao? Andry mihitsy izany no tena mpamadika. Izany mpamadika sa ianao mpamono olona? Raha azoko tsara zany dia saika ho vononareo zanako. Tsy azoko, fa zanakao izy e. Zany raintsy, sainga ny soparan'le zodatsy mba havana io dia nogadrainy tamin'ny eloka tsy nataoko akory. Andray, dada, misaotra ny tompo fa hitako ihany ianao. Aika ny gadrany tsy nahitako anao hatramin'izay. Za koa anie tena efa saika maty, saika nataon'ilay ramatoa isorona. Aleo mihitsy aloha andeha. Tsy miala eo izany ianao e. Eto ary tongotra. Iza koa no raisy potsiny eto. Miverena anao aty a? Aleko mitsoka manaraka miaro fa otrino ratsy ty. Iny koa dada toa fa lasa. Andao enjiana, andao. Andao e. Tena tsy azo tsofana indray taksi. Tsy maintsy mbola ho azo reny. Tsy maintsy mbola babiny eloka nataony. Ary aiza ny zandriko? Ka maninona e? Nameny aja olona nge izy. Maninona? Tsy matahotra an'Andriamanitra nareo. Izay marina lazainy e. Tsy afa miala amin'izao ianao fa niray tsokombakombonareo a. Tena marina izany. Lazao roneny ny marina. Ingy daholo anie ny resakareo teo e. Fa resakinny? Izany tianao hiteny azy? Tsisy fantatro izany e. Tsy kombakomba indrainareo sy ny ramatoa iny. Ino ny zandry faniry a? Mba lazao e. Iny ramatoa iny sy dada hono namon'ny reninao. Mba ataony zareo sorona dia dadanao no nogadrainy ny solovaika ny eloko zareo. Asa, mety namirona ny profisandoka angamba. Ahoana? Tsy maintsy tadiaviny reny, tsy ekeko izao. Dia ahoana io ramatoa io? Sao dia tokony roahana ato. Velao izy ho eo e. Mamelany elony. Mafy angelety izany ny solovaika eloka tsy natao izany. Firy taona izay tany amponja tany? Azoko izany ry dada. Fa mbola mafy lavitra noho izany koa na mijery Jesosy antsika. Ny solovaika antsika koa ange izy na dia zanak'Andriamanitra tsy mba nalala otakory azy e. Efa henoko sy nitoriana tamiko tany amponja foana izany e. Fa saingy nihinana mafoa feno ngidy loatra ny foko. Dada, fotoana mety izao. Atao loron'ny tompo amin'izay ny fiainanao.
raisy hoe fahasoavana avy aminy sao mbola nahavelomanao ka nivoahanao amin'ny fonja izao. Betsaka ange ny olona no maty anatin'ireny fonja ireny. Ianao kosa na dia taona maro ao izany laninao tany dia mbola velona eny ianao ka tafahoana amin'ny zanakao. Marina izany le roa. Vonina n'olo tena ny tompo e. Sao ihany dia n'olo tena ho azy. Misaotra ny tompo. Aleloia. Ny mbola angatantsika amin'ny tompo izao dia mba ahitana ny rotsy. Za mahita misy azy. Marina ve ki? Ie. Ay zanaka. Hitako ny tranony. Indray andro izay avy nianatra dia nahita an'ilay rangahy naka-azy. Tadidiko tsara mantsy ilay rangahy dia izy koa niaraka tamin'ilay rangahy tamin'izay. Andaontsika ho azy sao dia izao e. Dia ianao miaraka aminay fa ianao ihany izao mifantatra ilay olona. Za mihitsy. Za reto hijanona akaina fa reraka. Tsy maninona kia. Lasa vetivety izay. Mahita ny rariny e. Vavaka ho anareo a. Le rangahy ty maninona mifanarakaraka? Leo rangahy za mba hiaraka aminao a. Tsy hitako nie zay ale. Ohatray. Za ny rangahy ty any fa hotely sao dia heverinao fa tsy vola ary zany. Aizany ananako vola hiatohana anao. Sa misy any? Nareo koa rangahy ohatry ny manatsafatsy. Sary ny ananako e. Hitanao tsara ny teo fa tsy naray nininy. Ka andeana amin'ny demery tany amin'izay zitrianao e. Zara mbola tsy haiko izao izay ataoko fa mety tsy haharitra eto aho. Aleoko miala eto sao dia hidoboka any am-ponja any aho. Za manao an'io morangahy. Rehefa todona sarotra ohatr'izao ve dia ifanary? Io rangahy ty samy miaro ny rambony tsy ho tapaka. Le ty dia ho aiza zany? Na izay trano isitriako aza tsy hitako. Za kosa aloha ohatry ny tsy iverana trano an'izany intsony e. Hitako ny hevitra. Tefy iangaviako zareo angamba andray leo izay natao. Mety mihitsy izay. Ato le trano. Ahoana ny nareo izay? Saika hitady olona ato amin'ity trano ity izay azafady. Fa ahoana? Sao dia mba afaka mandroso tany an-trano miresaka e. Fa izy nareo e? Fantatra foana izany madama fa aleo any an-trano miresaka milamina. Fa iza kosa maman? Tsy haiko aky rotsy a. Rotsy? Mody fanina koa ve ianao madama? Za ve dia tsy fantatrao? Ay, madama faniry marina. Raha tsy nanala ny solomasiny ianao tsy fantatro mihitsy a. Fa ahoana ny nareo? Taoko fa mety efa azonareo aneritreritra ihany fianakaviany rotsy izay. Zany reny saika hazy izay. Inona? Fa misy taratasy manamarina izany ka? Zazakambotiny na lalàna ihany rotsy. Ary tadatosi nentoany nanome azy malalaka anay. Ary efa misoratra aminay mazava tsara izy. Sady na fianakaviako azy nareo tsy mila ary tsy mahalala fianakaviana afaka ohatran'ny papa sy maman ahy. Rotsy Asa manao azy izany kia. Bavikeliko. Miala? Fa taiza foana nareo hatramin'izay? Ataoko fa mazava be izay teny rotsy izay Lasa nareo mivoaka ny tranonay. Zany mihitsy mitohinatonana tsy. Eny ary miandry foana izay rotsy Iandry vasoka?
aiza raha tefy a ianao mihitsy zao tatavinay zao na ny zanako aza tsy tia atsono ny adalala tena ny fanehatra mipakaka taindray a eto aratombotra vereny alahy ty a andole tsy indiana indry manjaka tsy azonao tsony iny dada de inona zany no atao hoe za kosa aloha tsy hipetrapetraka amin'izao fotsiny a tsy maintsy mametraka fitoriana e aleo zay no atao tonga aky zay nosy a nanahoana ny tany ny alamainy tsy tia anay tsony le anabavoko ndray zany ve afaintsika mbavaka ny tompo ny zavatra rehetra zay mihitsy kia sady tena mampalahelo izy ihany tena hita mihitsy hoe niova be maditra sy ratsy taiza zany fitafiny ny volony amin'io mena be zany ve tsy haiko hoe inona ny atao matoky manjaka ny tompo zandray ve ny tokony hampianatra ny lahy zany ny tompo ny mamonjy azy ny solovaika azy koa nge ny antony nahafatesan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana marina aky zany zay a zany vao lasa 4 androany landy koa ty tsy hita mihitsy sa koa efa nary iny kosa fa nivoaka ny vavahady ka aleo enjehana landy iatso ny tena hoe manary amin'ny sarotra mihitsy ve nareo andao aloha ikisaketo miresaka fa sao dia misy mahita za zany tena sady nona ny tsisy trano isitriany nareo ohatrany tsy mba vady anohana mihitsiko ka tsy hitako nge ry aja zay atao ianao mila mahay miafina tsara fa zareo nge ka mametraka fitoriana nareo efa karoa amin'ny polisy nareo zao tena marina ve marina zany dia inona zany ny atao amin'izany miala lavitra eto no mety aminao dia aizy zay vola aty amiko ange sisy na dia ariary azy sa izao ny olonako fananana rehetra hatramin'ny volany amin'ny banko koa efa lasa ny lerangah io daholony andraso aloha fahitady hevitra mangalara rangah rehefa tsy hitantsony zay atao tsy maintsy hoe zay zany ko nga tsisy vola hividianana sakafo kely any loha nona beny izahay vola kely nameny zareo etsenako fotsiny ny aty zange ao ka tsy tompotra antsony fa lasa ohatra ny mpiasany de ty ro rangah zany dia mitedava fika mody laza hoe lasa mipangary-posiko zany ko ve dia mba ety ka tiana ho fatiny anohanana ty ve ary landy iny ary misaotra ohatra totonga sahady ka le vola saiketsenana nge lasa mipangary-posy ohatra ianao zany nge tsy mitandrina mihitsy tsy fidino anazy zany iny dia andana indray veriny saotra tompoko miala tsy indrindra toro hevitra aky nosy hoe inona ny atao mba hiverenandrotsy aty aminay tena malahelo anabavoko marina zao ary atoroy ahy izy dia aleo za moa dia anao namany resaka amin'ny tsy kelikely io koa ny tsy azo tonga dia terena be zany tokony mba micomprendre anazy ihany nareo zay aloha ndao ratsika sindry hivoaka any dia atoroko andry izy ok dia arao vavaka eny akia efa zay foana ny atao hitandry ry izy Tao mirevy ao anaty bara dia ahoana izany
Tena lasa mivary lavaka ilay anabaviko. Mahonena loatra. Jereo anety izy simba tanteraka. Jolamboto be dia be ny banamana. Ataondry ahoana koa mifiditra ao. Saondry indray no isolo vaika. Aza matahotra lahy fantatro izay ataoko fa sambatra hoy ny tompo izay mahafoy ny ainy hamonjy ny sakaizany. Eny ary misaotra andry izany. Mahatsiaram-bavaka foana. Mandehana moa dia anatrana endrasana. Okay. Salut daholo an. Salut iza kotony ohatra sy mpambola tsokovoko mihitsy Mba teo namanareo ahy afaka mipetraka. Okay. Tsy ranony kopy izay ka tonga namana vo mavomavo. Sa ahoana ry zalahy? Ao tonga dia mandraisy Ie, tiako voarara be. Zanga misotro toka. Indrasana farimbarina angamba zareo dia anarina kely. Andaoky ody rotsy aho. Efa mamibendry izany. Namandry azy efa lasa daholo. Ngato aty revitsony. Ny sifa ohatra mbola tsy afapo Kandriny efa mamobe. Ndaoka ofa teriko ndry. Mitsangana dia sakambino aho. Naroko Sady ny andro akeka efa hariva be. Mavesatra koa nareo izany. Tena mampalahelo ty izy. Finjeo izy tsy fa raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo ny teninao. Taxi! Ndao fa ino misy taxi? Aizany aty o. Rotsy, efa mamitapina indray ianao Tena maditra mihitsy rangaty izazy tika. Avela ao ry izy mba hanandrana fiainana fa mbola tanora. Andray, zavy mba fitezany ty rangaty ny zanany. Aiza moa ilay zazany tsy vary lavo. Izay ihany le mampiady antsika ato Raha tsisy olona teo dia asa fotsiny izay nanaovako anao teo. Ndao zanak papa matory. Mipetrapetraka dia misaotra betsaka. Sariniza madamy io sarina zazakely mipetraka amin'ny rindrina io. Zanakay io zanakay vavitokana fa saingony soparan'ny olona nisy nakakeriny. Zange io Fandry ahoana? Eno sariko tamin'ny mbola kely io. Jereo fa atao anaty portefeuille tokoa nge misaotra an'io Jereo mitovy reo Eno tokoa. Tena mahato koa ty. Zany mihitsy ny tantarako. Nisy nakakeriny mba tsy mivonon'le madama fa niraiso ny zanaka. Tany Sainte Marie tany foana izay no mipetraka. Andray, hitako ihany le zanako marina. Manofy ve zay Raha mety nareo dia ndao aloha marinina any amin'ny hopitaly. Zay tokoa, faly marina. Tena zanantsika tokoa nosy. Andray izany hafaliako. Ao ny ako tsara. Io jere. Misaotra ny tompontsika dada sy neny nampiona-tsika soma tsara ohatran'izao ihany Zany mihitsy kia. Dia izao ohatry ny fahorianareo tamin'ny tsy nahita ihany ny fahorian'indray aman-dreniny rotsy. Resao izy mba hiverineo anivon'ny fianakaviany. Eny akia. Sady ny ry koa efa hitanay.
Dia izao koa miverenonareo amin'ny tompo fa fahasoavana sy famindram-po avy amin'Andriamanitra ne izao mbola nahitanareo anazy izao indray Tena marina ký izany Sara matoty resy ladra fa tena misy ary velona io Andriamanitra io. Na za koa aza rangaty manomboka izao dia azy irery ihany ny fiainantsika. Fa atsika kosa tsy maintsy tory an'izany raha matorina kakerany zanantsika izany. Tsy avela amin'izao fotsiny mpanao ratsika. Izany mihitsy ka. Elaky indrika za io dia efa sasa miandry mihitsy. Ka nisy vaovao mafana be nge Vaovao inona ke? Izay tokoa le tsy le hoe ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Fa ahoana ke? Hitako nge ny ray aman-dreniko Zany ve? Tamin'ny fomba ahoana? Tsy nangambe lara ilazako hoe le olona nitaizany rotsika ny ray aman-dreniko. Ataovy sérieux? Ahoana no nahafantarandrean'izany? Ka nanatra ny rotsy tany aho dia hitako tao amin'ny sahalohan'zareo tao ny sariko tamin'ny mbola kely dia nanontaniako dia nilazainy mihitsy hoe zanany io fa nisy nakakeriny. Dia rainy Jesosy. Fa efa nanao testament izay mba hanamarinana azy. Izay no nataraiky ahy fa mbola tany amin'ny hôpitaly izay. Tena mety mihitsy izany. Tsara loatra kiny tompo. Izany mihitsy. Sambatritsika manana anazy Andriamanitra velona, mpahamaly vavaka. Eny iza tokoa moa no nanam-po. Dia izay aky tena tia Andry ny fianakaviandry ary malahelo Andry fa aleo Andry miverina amin'izay kony Ay kosa satria hitanareo ny tena zanakareo dia ahilika reo Tsisy an'izany zanako tiana ibe foana ianao ary zanakay foana. Ok ary Sandra eto foana zokindry izany hoe mba te fanerasera amindry fotsiny ny fianakaviandry. Mafy an'zareo ny nisaraka tamindry Eny ary aleo hiverina any. Dia izao kia ataovy ampy izay vita izay. Aza manaraka amin'ny fanao izao tontolo izao fa mandalo nge izao fiainan'izao sy ny filany amotika sy hanimba Andry fotsiny nge ny tanjony devoly. Aza atao tsinitsina ke ny ranafony Jesosy ny solovaika Andry Izany mihitsy anaka. Eny aky zoko malala. Ary ndao andefa efa sasa miandry izay ny anadahako sy ny datako. Ndao ary fa misokatra midanadana ho Andry foana varavaranay Eny rery papa dia misaotra anareo tamin'izay vitanareo Sandra malalako. Faly afa tafaverina eto amin'ny fianakaviana ihany Dry. Za koa le zoko faly Saraka izy tena faly fa tafiaraka antsika telo mianaka no fahasoavan'ny tompo Enina dia tsy otsony azy renonareo. Miteneny ihany dada fa mba ahoana ho ny polisy efa mba misy vaovao ve? Tsy taitra lafa efa atoato Fa ahoana ary dada? Le raha matoy no arahan'zareo ohatrany hoe io manafina azy hitanao reo le vola very vita tato-trano tato ato reny Aika milomany an'le rangahy io any ambadika any. Nanjatra tato an-trano koa ane tato ato tena be ny very Karaha izany maninona raha roahana ato io Tsy maintsy afara amin'izay ihany Fafaniro mampalahelo. Zay koa aloha izy tsy maintsy alahelo ny ray aman-dreniny. Elabe koa ianao. Za dia efa maty ny anohanana mihitsy. Ka nga everina fa moramora vao mahazo an'ireo sakafo ireo tearano haniny. To polisy?
Ay, dia vitanao ny namadika? Tsy takory ary hoe nanaraka areoko. Zay aho vao higadra. Avelo reny vadiko e. Hiatra. Veloma landy a hanafaritaranaka faramandiny fa misy faranoho ny ratsy atao e. Nisolo vaika ny ratsy nataoko naina dia anjarako indray zao no misolo ny toerany e. Ary iny ty mampanjombonjombona. Fantatry angena tsy lasa azy nareo e. Fola reto. Miala tsiny landy a. Fa tsy afaka ny atoky anao tsony zay. Aleo anao miala eto. Mifola re. Hoay zary ahy e. Aleo za mba hijanona tianina dia ataonareo piasa azy. Aza matahotra ianao ve fa misy trano nofainay any ipetrahanao e. Anampy anao ihany zay mba hiarenanao amin'ny fiainana fa aza matahotra. Fa zany hoe le iray trano fampikosokosona tena tsy mety. Eny ary, misaotra. Fa nira afaka mijanona ato ihany. Aleo za hanaraka ny neny ka. Sy mety amindry tsy maninona. Aleo za miala ato ka. Aleoko miverina any Sainte Marie. Tsy efa lasa tavavoaka ny alako ve zay reny biby reny? Na efa matin'ny olona? Leo ampirimaingana ny entana dia andeha ato fa so raisy potsiny eto. Zay, na nenenako ihany nandeha tatika. Ohatrany hoe nandeha nitony teny zany. Iza koa moa nanapo e? Loza! Efa feno polisy keto eto ambaravarana. Mifona tompoko! Mifona! Mifona fa tsy hanao tsony! Amin'ny manaraka indray! Misaotra ny tompontsika fa ny ravina ihany ny safotsy teo amin'ny fianakaviana e. Zany mihitsy. Ay ve ka izy roa reny ny tena fofotra tamin'ny zavatra rehetrarehetra? Zareo no namono ny vadiko. Nataony sorona dia zandray ny endrikendreny mba hisolo vaika ny ratsy nataony e. Zareo koa ny ray tsy kombakomba nakakeriny zanakay kay e. Nefa dia namako. Avy eo izy ihany no modina anome an'rojo atsika teo. Fa sandaina vola be. Efa mizaka ny ratsy vitana ry zareo zao e. Zay tokoa la hoe fitiavam-bola ny fototro ny ratsy rehetra. Ny tena marina koa tena nanompo sampy zareo e. Tena hitako mihitsy. Samy mihitsy ka. Manjaka aza tany efa saika matin'ny zareo nataony sorona. Sofa teo no osy nanavitra. Sofa teo Jesosy solo vaika ako. Eny tokoa. Sika le tokony ho faty sy hoelohana noho ny elontsika. Nefa dia ny ankian'i Jesosy no solo vaika antsika. Satria tena tiantsika. Tiany mba ho vonjena. Fa tsika le malala eo imasony. Sarobidy sady tiany. Ny ankiany ny solo ny toerantsika. Ny ankiany ny baby ny eloka vitantsika na dia tsy mba nanota sy tsy nalalahota akory azy izy. Ka inona reny avalitsika azy no izany fitiavam-be nasehonantsika izany e. Hono tamin'ny-pitiavany. Anaka, atoloha iray ny fonao. Miandrasy anao Jesosy. Tsy mety sasatra manatsotra ny tanany mba hamonjy asy anao izy. Aza mangatakandro tsony ary fa lehibe loatra angezo fitiavan'i Jesosy atsika e. Anio no andro famonjena. Raiso ilay famonjen'ny tompo atsika. Raiso Jesosy. Raiso ny fitiavany. Raiso ny famonjeny. Izy ilay antokana ny solo vaika asy anao. Ka aza vela ho raraka tany ary ny rana latsany e. Sy ilay herifiry ny aretany teo ambonin'ny hazo fijaliana ny solo vaika asy anao.
Nisolo Vaika dia ampeny ny antany rintsoo